Faly miarabantsika tsy riavindray tratro lakamisy maraina fa roa ny volana jolay izao misaotran'Andriamanitra isika fa mbola afaka mandray ny teny indray amin'ity maraina ity. Loha indirantsika namofinainana io dia vavaka isika. Ry Tomba dia manitra eo tolotra ianao ny deran'ny laza ny asa sy ny voninahitra. Misaotranao izay fanomenao tombontsoa indray ankehitriny dia nahafahanay mandray ny teninao. Gataka aminao indrindra izay mba hiasanao anatinay ka tonga anay azoto sy oliana ny amin'ny fahamarinana avy aminao. Meonay ihany koa ny faharetana, meonay ny finiavana sy ny fitiavana avy aminao. Anaran'i Jesosy, amen. Ny teny mofinainantsika androany dia manao hoe fanoloran-tena tanteraka ho azy. Alaina Mateo fahina dia ny 2:20 manao hoe ny maso ny jiro ny tena, koa amin'izany raha tsara ny masonao dia hazava avokoa ny tenanao rehetra. Amen. Ny asan'ny fanan'Andriamanitra ao amin'ny olona anankiray dia tsy manakana azy amin'ny ady tokony hatao eo amin'ny fiainana andavanandro. Mahafoaka ny maha olona manontolo ny asan'ny fanan'Andriamanitra, fanahy, vatana ary saina. Raha lalaina toy ny foto-kevitra miorina mafy ao am-po ny tenin'Andriamanitra ka zonona tsara amin'ny toe-javatra rehetra dia manjary milefitra amin'ny Kristy ny olona. Miasa ho fanompoana amin'ny Kristy ny fisainana sy ny fahaiza-manaony rehetra. Izany ny fanamasinana marina. Tsy manan-java mahory izy, tsy mihazona n'inon'inona ho an'ny tenany koa izy mba hanaovana izay mahafinaritra azy fotsiny. Ny maso ny jiro ny tena, koa amin'izany raha tsara ny masonao dia hazava avokoa ny tenanao rehetra. Ny masonao no lazaina eto fa tsy ny mason'olon-kafa. Very ny fanandramana tsara izay tokony ho tombotsoantsika rehefa olon-kafa no andrasantsika hijery ny toetrantsika sy ny toerana misy antsika sy hitarika antsika ihany koa toy ny jamba eo amin'ny diantsika ara-panahy. Ny hanomezam-boninahitra n'Andriamanitra irery ihany no tokony ho tanjontsika. Izay tena tia sy matahotra an'Andriamanitra ka manao an'izay hanatanterana tsara ny sitrapony dia hanolotra ny tenany, hanolotra ny sainy, hanolotra ny fony, hanolotra ny fanahiny ary koa ny heriny ho an'ny fanompoana an'Andriamanitra. Toy an'izany ihany koa Enoka. Niara-nandeha tamin'Andriamanitra izy dia toy izany ihany koa nampirindra tsara ny toetra, mahay mandanjalanja, mahatoky izay feno fifaliana sy marina n'ilay olona. Samy ao anatin'ny fotoam-pahasoavana isika izao ary samy manana ny fanandramana tokoa isan'andro isika tsirairay avy. Saingy indray mandeha monjo eo amin'ny fiainana no mandalo amin'izany lalan'izany tokoa isika. Koa aoka ny fotoana sabotsy rehetra ho araraotintsika araka izay tiantsika hitranga rehefa tonga ny andro fitsarana ka ho sokafana ilay boky. Dia aoka hifanaraka amin'ny tombontsoa ny menantsika ihany koa ny tsarana ny tompo antsika ary aoka tsy ho adinontsika fa manam-pesa tokoa ny fotoana izay ananantsika eto amin'ity tany ity. Koa erezo ary dia fa ny maso ny jiro ny tenantsika, koa amin'izany raha tsara ny masontsika dia hazava avokoa ny tenantsika rehetra. Amen. Vavaka isika. Sotranao izay ray hoany amin'izany teninao izany. Mangataka aminao indrindra izay Tompo mba hampaherezinao hatrany ary amboary izahay mba hahay handeha tahaka ny Enoka hiaraka aminao ka hifahatra any amin'ny fanangolen'ny devoly. Anaran'i Jesosy, amen.